Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tsaroa fa ny irairay dia afaka manova ny fotoana iray. Ny hevitra na teny iray monja dia mety afaka anova an'izao tontolo izao. Ny dingana iray dia afaka hametra sahady hoe anao ahoana ny tontolo andro iray. Ary ny vavaka iray dia afaka manova ny zavatra rehetra. Eny fa na dia izay eritreretintsika fa tsy afaka nisy akory aza. Eny tokoa, zavatra kely monja dia afaka manova zavatra be dia be amin'izay tsy hanapoizantsika azy. Ny kely ihany no tonga be, ny tsotra ihany no mananendrika. Misy izany ny fanantenana sa tsy misy ho ianao? Misy, satria ny vavaka iray na dia indray mbava monja aza dia hery iray izay tena mahery indrindra nefa tsotra indrindra. Kanefa izany dia mitaky finoana, faharetana ary fahatokinan'Andriamanitra ihany koa. Na amin'ny zavatsarotra indrindra aza dia tsaroa fa mahery mandrakariva ny vavaka. Izao mantsy ny teny fikasana omen'Andriamanitra raintsika ny an-danitra izay noraketiny ao amin'ny Jeremia 7:20 ny 9:12 ho antsika izay matoky azy manao hoe: ary antso ahy ianareo ka andesy hivavaka amiko dia hiaino anareo aho. Raha tsy mbola miantso aza izy dia maly aho, ary raha mbola miteny izy dia hiaino aho. Isaia 5:20. Ry mpiaino namako, mino izany va ianao? Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Miarabantsika tompoko, androany indray isika dia karakara tsindrin-sakafo iray vita avy amin'ny manga. Reto avy ary ny zavatra ilaina: 2 boaty yaourta mamy, 4 manga lehibe masaka fa tsy malemy loatra na izay mahampy ny mpianakavy, 2 sotro lehibe voanjo masaka efa voatoto fa tsy natao malemy be, hanitra izay tiana ohatra hoe vanila na hoditra voasary makirana na kanelina, siramamy raha tianao mamy kokoa satria ny manga dia efa mamy, ravina solila ataontsika haingony. Averina indray mandeha ary ireo zavatra ilaina: 2 boaty yaourta mamy, manga 4 masaka fa tsy malemy loatra na izay mahampy ny mpianakavy, 2 sotro lehibe voanjo masaka efa voatoto fa tsy natao malemy be, hanitra izay tiana ohatra hoe vanila na hoditra voasary makirana na kanelina, siramamy raha tianao mamy kokoa satria ny manga dia efa mamy, ravina solila anaingontsika ny tsindrin-tsakafontsika. Ndao amin'izay ary tsika ikarakare. Sasana madio tsara ny manga, tandremana tsara fa misy ditiny izy ireny. Sasana ihany koa ny ravina solila. Rehefa vita izay dia maka tsatokaty iray lehibe, voasana ny manga dia tetehana majinika atao efajoro, atao mitovy tsara izany ny tetika anaovana azy mba ho tsara ny endriny.
arotsaka ao anatin'ilay tsatokaty lehibe teo, arotsaka ny aorta, ny anitra, ny voanjo, afangaro tsara, afaka ampiana siramamy raha ilaina. Rehefa manafangaro azy dia tandremana mba tsy ho potika ilay manga, fa mba hivoaka tsara ilay endriny efajoro iny. Rehefa vita izay, arotsaka ao anaty vera na kaopy izay itiavana androsoana azy ho an'ny mpianakavy, haingona amin'ilay ravina solila. Raha manana vata fampangatsiahana dia afaka avela hangatsiatsika ao anatin'ny vata fampangatsiahana izay vao aroso ho an'ny mpianakavy. Averintsika indray mandehandray ary ity fomba fikarakarana tsindrin-tsakafo vita avy amin'ny manga ity. Voasana ny manga, maka tsatokaty anankiray lehibe, tetehana atao efajoro, somary atao tetika mitovitovy mba hahatonga an'ilay endrina hivoaka tsara. Arotsaka ao anatin'ny tsatokaty lehibe ilay manga rehefa voatetika, arotsaka ao koa ny aorta, ny hanitra, ny voanjo, afangaro tsara, afaka ampiana siramamy raha ilaina. Rehefa manafangaro azy dia tandremo sao dia potika ilay manga, fa iny no mampivoaka ny endriny. Arotsaka ao anaty vera na kaopy izay tiavana androsoana azy, haingona amin'ilay ravina solila. Afaka atao anaty vata fampangatsiahana raha toa ka manana an'izany isika, amin'izay mangatsiatsika tsara rehefa aroso ho an'ny mpianakavy. Inona indray ny mahasoa amin'ity tsindrin-tsakafo ity? Voalohany indrindra aloha dia manga iray monja no hohanina dia efa mahafeno ny vitamine C amin'ny fatra ilain'ny vatana isan'andro. Miaro ny vatana amin'ny fahanterana mialohan'ny fotoana ihany koa ny manga. Misy antioxydant betsaka izy ary collagène ilain'ny fahasalaman'ny hoditra sy ny tissu conjonctif. Ny collagène moa dia singa anankiray ao anatin'ny vatana izay mihazona ny rano, izay mety ampy rehefa mebe taona ny olona iray. Ka ny manga zany dia betsaka ny singa io dia ilain'ny olona zany efa bebe taona. Fahatelo, anisan'ny voankazo be vitamine E, ny manga, izay rehefa miaraka amin'ny vitamine C dia miaro amin'ny aretin'ny tsy fitadidiana, perte de mémoire izany. Faefatra, satria moa miloko volondaoranjy izy, dia betsaka bêta-carotène, mahatonga ny hoditra hazava sy madio. Ny avokafoka ihany koa dia sitraniny. Ny fo lasa matanjaka tsara ary mitondra hery fiarovana betsaka ihany koa ny manga. Koa rehefa vokatra zany ny manga dia mahazotoa mihinana azy isika, faran'izay betsaka raha azo atao satria mahasalama tokoa izy ity. Dia mametraka amin'ny veloma mahafinaritra ho antsika indray izay mianadahy, dia tsy izy izany fa namanareo Sabina sy Samma teo amin'ny lafiny teknika. Tsisy vafaky izay tsy ho vavaly, matoky fa ho foana ny jaly. Azakivy fandeha rehitraka, teo daholo ny rehetra nonaka. Zao no toky ombam-pifaliana, jesoniady fianoko sangina. Azakivy fandeha rehitraka, teo daholo ny rehetra nonaka. Tsisy vavaky izay tsy hivaly, matoky fa ho foana ny jaly.
azakivy fanderehitraka teo daolo ny rehetra nonaka zaho notoky ombampifaliana jesony ady fianako sangina azakivy fanderehitraka teo daolo ny rehetra nonaka misy reo zay voavaly eo mierinao reno indro miseo misy kore voavaly lae vizy mahay ny andro sy lera faoka ho fantatrao eto androany tsy mba ela ny teny fikasany mahandrasa fa maso ireny matoky reny hery ny teny mihaja mahareta miandrasa hatrany ny fiainana tsy andro any any mivava foanafona natao vao tsy nampiaza ny finoana zao notoky ombam-pifaliana jesoniako fianao pisangina azakivy fanderehitraka mba fantaro teo daolo renonaka zay lay monja ny fanantinana misy reo zay voavaly eo mierinao reno indro miseo misy kore voavaly lae vizy mahay ny andro sy lera faoka ho fantatrao eto androany tsy mba ela ny teny fikasany mahandrasa fa maso ireny matoky reny hery ny teny mahandrasa fa maso ireny matoky reny hery ny teny AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena namanao kalebandretsikivy no hiara-mandinika ny soratra masina aminao tsara tare sady lafidy ny vatosoa isan-karazany avy eo ambanin'ny tany ao tsy mahagaga raha mirotra ny olona mba ahazoana azy ireny satria tena harem-behivava volabe no kirakiraina amin'ireny vatosoa ireny saika manerina izao tontolo izao mihitsy mampalahelo nefa fa betsaka koa ny tantara ratsy mifandraika amin'ny fikatsahana vatosoa sarobidy aniza moa ny vatosoa izy nomeny ny tompony azy ary inona ny fepetra ovalintsika avy eo amin'ny tenin'ilay tompony zavatra rehetra izao fanontanian'ireo hivavaka aloha isika rainay masina ny an-danitro mangataka anao izay hampazava ny sainay raha andinika ny teninao te hahafantatra ny amin'ireo arena sarobidy teo amin'ity tany ity zahay ko hampafantaro anay ny sitraponao ny amin'izy ireny amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany amen tsy misy asan'ny tanantsika olombelona ny zavatra rehetra eto amin'ity tany misy atsika ity ny mitrandraka sy ny manodina ary mampiasa ny zavatra efa misy no any ataontsika mba hatsaratsara ny fiainana ety iray ihany no afaka milaza ho tompon'izao rehetra izao dia tsy iza fa izay namorona azy izy no namorona sy miay antsika hoy ny Salamo 1:1-2 any Jehovah ny tany sy izy rehetra eo aminy izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy fa izy nanorina azy tambonin'ny ranomasina tambonin'ny rano nampitoerany azy an'Andriamanitra ny zavatra rehetra ny eny amin'ny habakabaka ny eto ambony sy ny ao ambanin'ny tany satria izy no namorona azy rehetra hoy izy raha manao fanambarana manokana ny amin'ny vatosoa Agai 2:9 ahy ny volafotsy ary ahy ny volamena hoy Jehovah tompony maro tsy vokatry ny fiovana miandalanao ambanin'ny tany tsy akory ny karazam-batosoa fa efa nisy hatramin'ny namoronana izao rehetra izao andeovaka itsika ny Genesis 2:1-2 ny anaran'ny voalohany dia Pisona io ny mandeha manodidina ny tany avila rehetra izay misy ny volamena ary tsara ny volamena amin'izany tany izany
any bedola sy ny vato berila. Andriamanitra tokoa ny namorona sy tompony volamena sy volafotsy ary ireo vatosoa sarobidy rehetra eto an-tany. Anisan'ireo akorana ampiasainy tao amin'ilay zaridaina ny Edena izay tsara tarehy tokoa sady nataony fonenan'ny olona ny vato sarobidy. Atranam-piandohana dia efa nifandray tamin'ny arena sy ny atsara tarehy ny olombelona, noho izany tsy mahagaga raha mitady sy mitrandraka azy fatratra ny olombelona. Lazain'i Jesosy eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy fa ho feno vatosoa sarobidy isan-karazany indray ilay tanàna vaovao ahoriny. Izao ohatra ny voalaza ao amin'ny toko 2:1-2. Ary ny vavahady 12 dia perla 12, perla iray avy ny isam-bavahady, ary ny lalambe teo an-tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra manganoano. Tsy boky mampiororo fotsiny ny bokin'ny Apokalipsy fa mitondra fifaliana sy fiononana ihany koa. Tsy nisy tanàna nitovy tamin'izany teto ambonin'ny tany, ary tsy isy tanàna anankarena toy izany ka atao volamena ny arabe. Sarobidy amin'Andriamanitra loatra isika no namoronany sy nanavotany antsika ka anorenany toerana mahafinaritra. Azosika atao ny andova sy ny onona ao amin'izany tanàna tsy manam-paharoa izany. Milaza ny amin'ny fahazahon-dalana miditra any ny 7. Apokalipsy 2:20. Izay maharesy no andovo izany zavatra izany, ary ho Andriamanina ary izy ho zanako. Tsy misy fandresena raha tsy misy ady. Ao anatin'ny adiny marina sy ny diso isika, ny adiny tsara sy ny ratsy. Nafafin'ilay fahavalon'Andriamanitra teto amin'ity tany ity ny lainga sy ny fitaka isan-karazany. Ireo fahamarinana momba an'Andriamanitra mihitsy no lasibatra tamin'izany. Sarony aiziny tsy fahalalana sy ny fampianaran-diso ny olombelona ka nanjary lafo vidy noho ny volamena ny fahalalana ny marina. Izao no voasoratra amin'ny Obolana toko 7:13-20. Sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana, fa ny fandratoana azy dia tsara noho ny fandratoana volafotsy, ary ny tombaritra aminy dia mihoatra noho ny volamena tsara. Sarobidy noho ny voangy izy, ary izay rehetra irinao tsy misy azo ampitaina aminy, fa andro maro no eo an-tany eny ankavanana, ary arena sy voninahitra no eo an-tany eny ankavia. Lalana mahafinaritra ny lalany, ary fiadanana ny alehany rehetra. Azonaina ho an'izay rehetra mifikitra aminy izy, ary izay rehetra mitana azy no atao hoe sambatra. Ny fisarahana tamin'Andriamanitra nahavery ny soa teo amin'ny olombelona. Nino ary mbola mino ny laingan'ny Satana izy, ka dia tsy mahalala intsony an'Andriamanitra. Noho izany, no fahafantaran'Andriamanitra ihany no ahavelona sy ampanankarena ny olombelona. Soa ihany fa voatahiry eo amin'ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra izay milaza azy. Mbola manambara ny mahasarobidy ny fahalalana an'Andriamanitra mihoatra ny volamena ny mpanao salama. Salama 7:7-7. Tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehova mamelembelona ny fanahy, mahatoky ny teny vavolombelon'i Jehova, mahendry ny kely saina, mahitsy ny fandedian'i Jehova, mahafaly ny fo, mahadio ny fatahorana an'i Jehova, maharitra mandrakizay. Marina ny fitsipik'i Jehova, eny mahitsy avokoa, irina noho ny volamena ireny, eny noho ny tena volamena betsaka aza, ary mamy noho ny tantely avy amin'ny tohotra, ary ny mpanomponao dia azavainy ireny amin'ny fitandremana azy misy valiny lehibe. Mahavelona ny fahafantarana an'Andriamanitra, satria izy ny tompony ny fiainana. Mampanankarena ny fahafantarana azy, satria azy ny zavatra rehetra. Tsy sarotra ho antsika ny mahafantatra an'Andriamanitra, satria tonga olombelona tahaka antsika izy ary niara-nonina tamintsika. Manondro azy avokoa ny fahamarinana rehetra, ary azahoana fiainana mandrakizay ny fahafantarana azy. Hoy izy eo amin'ny Jaona 7:7. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Mahazo arena sarobidy lavitra noho ny volamena sy ny volafotsy sy ny vatosoa hafa rehetra izay mahafantatra azy. Betsaka ireo olona nahatsapa izany arena mahavonjy izany, anisan'ireny ny apôstôly Paoly. Tena tsy nahafantatra an'i Jesosy mihitsy izy teo aloha, ary nanenjika ireo nino azy aza. Izao nefa ny fanambarany rehefa nahafantatra an'i Jesosy izy. Filipiana 4:7. Eny tokoa fa ataoko fahatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny atsara ny fahalalana ny Jesosy Kristy Tompoko, izay niaretako ny fahatiantoka ny zavatra rehetra, ka ataoko taimboraka ireny mba ahazahoako an'i Kristy. Tsy nitady volamena sy volafotsy, voninahitra, fa efana ny apôstôly fa ampiaza ny fahafantarana an'i Kristy.
ny apôstôly jaona kosa maneho amin'ny kristianina ny pirofo ny fahafantarana marina ny kristy hoy izao amin'ny epistiliny jaona voalohany toko 4:7-5 ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ho amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Ny fahafantarana an' Jesosy no volamena sy volafotsy tokony hifandrombahana satria izany no loharanon'ny arena rehetra. Andeha eo amin'ny lalambe volamena ao amin'ny Jerosalema vaovao ireo mahazo azy. Ho hafa kosa ny lalamben'ireo nifikitra tamin'ny arena mandalo. Izao voasoratra ao amin'ny Ezekela 7:7-8. Ny volafotsiny dia arina eny an-dalambeny ary ny volamena ny ataony marikoriko. Ny volafotsiny sy ny volamenany tsy ahavonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah, tsy ahavoky ny fanahiny na hafen'ny kibony izany, fa tonga fahatafotoenana mahameloka azy. Tsy mandrara ny fiariana aren'Andriamanitra, fa ny toerana iariana azy no atorony. Hoy Jesosy ao amin'ny Mateo 5:8-20. Aza miary arena ho anareo etỳ an-tany, izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manamtrano sy mangalatra. Fa miry arena ho anareo ny an-danitra, izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamtrano na mangalatra, fa izay toeran'ny arenao dia ho any koa ny fonao. Ny fanafana ny Kristy amin'ny fanaovan-tsoa sy ny fanarahana ny marina no fiariana arena ny an-danitra. Izay manao izany no andeha eo amin'ny lalambe volamena ao amin'ilay tanàna ny fiadanana nampanantenen'Andriamanitra. Hivavaka isika. Ray masina tompony lanitra sy ny tany io, saotranao zahay satria atoronao amin'ny teninao ny arena sarobidy indrindra dia ny fahafantarana anao sy Jesosy Kristy izay nirahanao. Avy eo ny fonay tsy hikatsaka arena mandalo eto an-tany, fa hiary ny maritra mandrakizay. Ampio izay ho tia mandinika ny teninao mba hitombon'ny fahafantaranay ny marina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ambassadora. Marina nanura isiku azuri jutanaku Pana hitaku ni fiadanambu Tiku sandi mamiku Pana zavana nilalaku Sadi naluva ni fiainaku Sabata fiadina zuantuka Fiaruvana taratuku Fiaruvana taratuku Tiku sadi mamiku Zay lay monja ny fanantinana Ateni mami Teni nausu mahafalini fu Waranu mivu kia tiuritaku Kantu tena fatata Amelunaina rareraka Simam pitaka ratutata Fanantenana wani Ketena taratuku Ketena taratuku Kantu tena fatata Yanau Jesosi nulalana Sifa
izay mikeny yaminyanay sy miady mafy yamotrakay tsy ahoko izany fa ianao noay izao anarakanao izao anarakanao izao anarakanao izao anarakanao. AWR, boîte postale 700 Antananarivo, Raiky amby zato. Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Feon'ny mpiaino. Feon'ny mpiaino. dia fifaliana ho an'ny feon'ny fanantenana ny miarabantsika mpanaraka ny fandarana feon'ny mpiaino amin'ny tian'io ity. Manana vahiny mpiara-miasa avylavitra ny studiontsika amin'ny tian'io ity. Ny anaranao namana? Rabenasolo Maminiaina. Rabenasolo Maminiaina. Aiza moa zany ny toerana misy atsika mba tsara fantatry ny mpiaino ihany? Ny toerana misy anay amin'izao fotoana zao zany dia any Pasika Tanambe. Pasika Tanambe faritra iza zany aloha satria ny mpiaino atsika maneran-tany dia mba tianao fantatra hoe aiza ho aiza eto Madagasikara zany. Distrikana Parafaravola ilay izy dia mianavaratra lalana mankany Andilamena iny. Efa ifarana zany ny goudron tonga amin'ilay Pasika io kaikina Vohitraivo. Dao zay mipetraka tompoko anareo mipetraka zany io mbola anatin'ny distrikana Parafaravola zany distrikana Parafaravola fa distrikany Tanambe izy raha resaka fitantanana fiangonana. Any amin'ny faritra Parafaravola iny dia tsara ny alalantsika mpiaino any faritra Ambatondrazaka moa zany zay faritra Ambatondrazaka ao anatin'ny région Alaotra Mangoro. Zany hoe raha miala eto Antananarivo zany mahazo any Manjakandriana, mahazo any Moramanga dia mibititra makany Ambatondrazaka. Any amin'ny faritra iny zany raha ohatra ka tiatsika mpiaino miaka sary an-tsaina hoe aiza ho aiza zany toerana zany any no misy ana Parafaravola zay? Ya. Raha vao mandresika hoe Parafaravola, Ambatondrazaka dia avy dia fambolem-bary midadasika be amin'ny hektara maro no tonga ao an-tsaina. Dia lasa ny saina hoe ary tsy zaharery fa mino fa ny mpiaino marobe no manontany any aneritreriny ihany hoe inona reny mety mahatonga ny anarana hoe Parafaravola mba tsara fantatra ihany. Misy tantarany moa ny anaran'ny tanàna rehetrarehetra. Dia ny tena moa zany amin'ny tanora ao amin'ny fiangonana Adventiste dia mila mahafantatra ny antom-piavian'ilay anarana zany. Dia nanao fikarohana zany ny tenanay dia azo tanatin'ny fikarohana zany fa tamin'ny andron'ny fampanjaka Radama dia nitondra tafika zany Radama io mankany amin'ny faritra Alaotra iny dia manafika toerana sy tanàna sy vohitra zany izy. Dia rehefa tonga tamin'ny tanàna Parafaravola amin'izao fotoana zao zany izy dia niakatra tamin'ny tendrombohitra kely anankiray izy teo ny nanorina lasy zany nitobian'ilay miaramilana zany. Dia nanamboarana fandriana zany ny mpanjaka Radama dia tsisy hazo fa volo na bambo zany ny filazantsika ananjy nisy tao dia iny natao farafaran'ilay mpanjaka. Zay no natonga n'ilay anarany hoe Parafaravolo ny anaran'ity toerana ity zay zany tenenin'ilay mpanjaka. Dia taty aoriana zany
rehefa nandroso zany ny faritra de mbola amparafara volo ny anaran'le toerana tao tamin'ny androny reny firaisam-pokotany sy fivondrona-pokotany reny zany de novana le anaran'ilay tanàna hoe andao atao aparafara vola fa tsy aparafara volo tsony satria anisan'ny sompotry Madagasikara ny ty aparafara vola ty. De mariana moa zany fa rehefa miresaka hoe Antsianaka zany de afangaron'olona ny Ambatondrazaka fotsiny hoe any Antsianaka fa le Antsianaka zany manamorona ny aloatra rehetra iny zany Antsianaka dia ny Ambatondrazaka distrika Ampitatsinanana Tsinanan'ny aloatra zany misy azy de ny Ampitandrefana zany ny Amparafaravola de distrikana Amparafaravola misy ny Tanambe zay tanàna anisan'ny mandroso indrindra mifaritra loatra am'izao fotoana zao. Malina zany tantara zany Amparafaravolo lasa Amparafaravola satria lasa tanànany vola zany aloatra taty aoriana razoko tsara sompotro Madagasikara. Ao ambadika ny vary tokoa moa misy ny vola ary marina zany. Misaotra anao na mian'izay tantara izay tsara ho fantatra zany ho antsika malagasy rehetra naizanaiza misy antsika. Ianao dia tsy mpamboly fotsiny fa anisan'ny mpiandraikitra fiangonana any amin'ny faritra. Azonao tantaraina ve hoe taiza ianao ny andraikitra fiangonana voalohany dia inona ny zavatra tranga ny fanandramana azonao tantaraina moa zany tamin'izay ianao ny tantana ny fiangonana izay? Be ny fanandramana azo tantaraina sy resahana fa ny ampahany fotsiny angamba zany sady zava-dehibe dia ny amin'ny kasika ny fiainoana zany ny radiotsika dia anisan'ny fanitarana aingana ny asa fitoriana. Ohatra anankiray zany tamin'ny za mbola nitantana tao anatin'ny distrikana Amparafaravola. Inona no anjara andraikitrao tao Amparafaravola tamin'izay? Olona tao anatin'ny fiangonana Amparafaravola tamin'izay fotoana zay indraikitra ihany koa ny tanora teo anivon'ny distrika de nisy zavatra mahafinaritra azo fampizarana zany fampaherezana tamin'izay fiarah-miasa tamin'ny fiangonana zay. Ianao ny teny hoe mahakasika ny fampelezana filazantsara amin'ny alalan'ny radio. Taiza ohatra no nahafahanao nahita vokatra mahakasika an'izay? Isy rahalahy anankiray zany nitady ny fiangonana Adventista tandrina ny andro 7 tamin'izay fotoana zay tao Amparafaravola. Zany hoe avy lavitra izy lavitra izy de tonga nitady fiangonana Adventista. De rehefa mifampiresaka taminay zany zareo de vokatry ny fiainoan'ny radio AWR de resy lahatra ny fahamarinana zareo hitandrina ny zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra de maniry mba norenana ny fiangonantsika ao amin'izany toerana Betatamy zany de ndrotra tany moa zany zay teo anatin'ny fiangonana Amparafaravola niaraka tamin'ny pastera mijery an'le toerana de soran'Andriamanitra zany fa rehefa nifampiresaka tamin'ireo fianakaviana reo zay de nanolotra tany zareo no andrenana ny fiangonana de efa mijoro ao ny fiangonantsika-ny elaela ihany izay. Aiza hoaizana Amparafaravola no misy an'izay toeran'izay? Betatamy zany dia somary mianatsimo miakandrevana eo amin'ny 10 kilometra eo ny elany zany. De amin'izao fotoana izao manahoana reo mambra mbola mijoro tsara mbola misy ny fiangonana? Ny mambra zany misy ny efa nifindra de misy ny vaovao tonga de fa mandendry zany ny fiangonantsika ao zany amin'izao fotoana zany. Inona tamin'izay zavatra reny no tena natonga n'ilay olo io raha fantatrao? Inona zavatra natonga n'ilay olona
tonga nytady fiangonana tao aparafaravola hoe asio fiangonana any aminay inona tamin'ny zavatra reny tao amin'ny radio ny tena nandresy lahatra azy. Ny zavatra reny tao anatin'ny radio zany dia mikasika ny fivavahana, indrindra fa ny fitandremana ny sabata zany, fiankofana amin'Andriamanitra. Dia nitady ny fiangonana adventiste mitandrana ny andro fafito moa zany zareo tamin'izay fotoana zay. Dia zay zany ny anisan'ny hoe fototra voalohany naresy lahatra ny zareo. Efa ara-dalàna daholo zany zao ny mahafiangonana voalamina azy ve amin'izay toeran'izay sa mbola groupe ry zareo amin'izao? Le izy zany amin'izao fotoana zao mbola tsy gropy, fa nisy fotoana zany izy io nangatsika kely le fitarika tao zany, dia le fitsidiana moa lavidavitra le toerana zany 10 kilometatra. Dia zao indray zay vao mafana indray zany zareo fa misy tanora nanohy ny asa zany taty aoriana dia mivavaka ho antsika ray fanantenana amin'ny fiavian' Jesosy moa tsika menakavy manantena ny avian' Jesosy aingana. Zay no antony ilazana hoe ray fanantenana isika miray feo miara-mivavaka aminareo zahay aty lavitra aty atsika any Betatamo. Dominique zay vosoratra ihany no tsy ahiviko eto sa ikorontana ny tany lavo izao rehetra izao. Very hevitra daholo zay milaza ho mahay, hisy arety namandoza mbola tsisy hatrizay. Fa nareo vahoaka sisa ho sedrany ihany ko, fa orina narikisa mbola itranga etoko. Marireo olombo afity zay ho foafitaka, fa nialany ireo dity niala izy nisitaka. Fa ianaio manahoana politsoro fona ve, nahandrava manolona ireo sedra marobe. Ho antsika izay tavela mbola verinay ihany, fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana. Zay lay monja ny fanantinana. Rabe nasolo mamiaina misy koa ve fijoroano vavolombelona hafa vokatry ny fianona azonao tantaraina amin'ny mpiaino antsika? Mbola misy ihany koa tompo. Fiangonana anankiray Anosy be, atsinanana atsimona parafaravola zany misy ananjy eo amin'ny 15 kilometra eo. Misy rahalahy nanatona anay sindra nandraikitra ny tanora za tamin'izay fotoana zay, eo amin'ny 3 taona angamba zay nanatona zareo ana. Dia niresaka zareo hoe misy fiara-miasa angatanay aminao rahalahy hoy zareo. Zay ozy dia fampiresaka amin'ny mpanao fandaharana WR rahalahy Andry amin'ny Tantsoa. Dia izy ny teny hoe tongava aty manao fijoroana vavolombelona ho fampaherezana amin'izao asa fitoriana amin'ny alalan'ny onjam-peo zao. Dia zay ozy tsy afaka noho ny antony manokana fa mba miangavy anao hiara-iasa. Soratan'jareo amin'ny taratasy zany ilay fijoroana vavolombelona, dia hoe alefa aty amin'ny Foibe aty Antananarivo miaraka amin'ny karta misy an'ilay fijoroana vavolombelona. Nanaiko moa zany ny tenanay tamin'izay fotoana zay, 3 taona lasa zay. Tonga soamantsara ny fanampiana avy tamin'ny Foibe AWR nahazo an'ilay radio
mandeha amin'ny alalan'ny ranomasoandro sady fahanana reny anakoroa zareo de fifaliana nandraisanjareo azy de manatitra ny fisaorana ny amin'ny fiara-miasa ihany koa amin'ny tantanasa ty amin'ny foibe satria voaray ny fitaovana zany manampy amin'ny asa fitoriana fa ny fiangonantsika any zany de efa mijoro ary mambara ndraisanjareo tamiko farany ty zany de misy any amin'ny 20 any zay hoy zareo mivavaka ao rehefa sabata ary moatra n'zany aza rehefa tonga ny fotoana maintany reny zany satria le toerana somary sarotsarotra iny le lalana mankany. Firy kilometra teo izy? Firy kilometra? 12 kilometra mialana Paravaravola. 12 kilometra mialana Paravaravola. Rehefa fa manamorona na loatra mihitsy zany le izy. Ny farihy. Ny farihy na loatra. De mandeha any rehefa fa varatra tena mandeha anaty rano mihitsy. Inona indray tam'izay zavatra noenon'ireo olona reo no tena naresy lahatra azy ka natonga azy nanaraka ny fahamarinana. Mbola resaka le fivavahana fahamarinana mikasika ny hoe fiankofana sabata sy ny fanabeazana ary indrindra fa ny torohevitra ara-pahasalamana sy ny fivelomana zany. Iverenantsika kely le fanapariahana ny fitoriana ny filazantsara ny faritra misy anareo. Ianao mamanga ny studiony AWR, inona ny tena antondianao akoatran'izay? Ny tena antondiako tompoko de mamangy sady makasitraka tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ilay fitaovana nomenan'ny le tanora avy any Anosy-be reo de tonga ihany koa zany tenako mampaherana reo ekipa rehetra tamin'ny onjam-peo fa anisan'ny amita ny asa aingana ny fampelezam-peo ka mankahery ny ekipa rehetra de mangataka aka fandaharana azo ifampizarana amin'ny mpiaino rehetra zay vonina iaino anay tompoko. Marihana moa fa marobe ny mpiaino tonga eto amin'ny feo ny fanantenana maka fandarana efa vita rakim-peo. Misy famelabelarana ratsoratra masina mitohitohy izy reny misy ny fianarana baiboly mitohitohy misy koa ny fandarana ara-pahasalamana ny ankizy ireo fandarana samihafa mandeha eto amin'ny onjam-peo zany dia alain'ny olona ary ataon'ny fitaovam-piasana hitoriana ny filazantsara any amin'ny faritra misy azy. Tsy vitsy ireo mampiasa le antsoina hoe speaker, le fitaovana entina mandeha ireny mandeha amin'ny herin'ny masoandro na fahanana amin'ny fahamanana telefona dia atsofoka eo fotsiny ny carte SD na atsofoka eo koa ny flash dia afaka mampiaino olona ny conférence ny fianarana baiboly mitohitohy ny ireo mpitoro filazantsara. Efa miezaka mampiasa ny teknôlôjia ny fitaovana rehetra misy ny mpitoro filazantsara amin'izao fotoana izao ary dia izay koa no antony hatongavan'ny namana mamy aina eto satria efa nahita tombontsoa tamin'ny fampiasana an'izany izy tany Paravaravola zay tany Anosy-be dia amin'izao fotoana izao zany dia nihitatra azy any Tanambe zay faritra Tanambe dia ahoana zany fomba hoentinareo indray mampiasa an'izay fitaovana izay any faritra Tanambe. Amin'izao fotoana izao zany efa fa misy le ekipa le PL. Le PL moa zany ho antsika mbola tsy malala dia le mpitoroteny laika. Misy fivoriana matetika zay mivory miofana zany izay ny antony angatana le fiara-miasa le fitaovana sy anareo zany fa mazoto zany reo tanora reo anao an'le asa fitoriana fa amin'le fitaovana fotsiny zany ny endrikely de zay mahatonga anao nakazay dia omenanao maimaim-poana ny fitaovana satria izay ny antony nanaovana azy tsy vidim-bola ary eto izay dia manararoatra manao antso amin'ny mpitoro filazantsara lahika rehetrarehetra fa mamokatra ny fitoriana filazantsara zay ampiasana an'ireny fitaovana ireny. Tsy lafo le carte SD moa zany ny fahalalantsika azy carte kely tsy lafo ny flash USB ny filazantsika azy ento ty dia asiantsika fandarana dia ampiasao fa
fomba ahafahana mampiela filazantsara koa zany akoatrany amin'ny radio sy ny fampielezam-boky sy ny fomba samihafa. Misy ve afatrafatra mba tianao apetraka amin'ny mpiaino namana ny amin'ny faritra tanambe aparafaravola rehetrarehetra indrindra fa ny any Nosy-be sy ny any Betatamo? Ny afatra tompoko dia tsotra ny afatra vahiny sy mpivahiny tsika amin'ity tany ity ary toerana lalovana fa tsy honenana izy ity fa misy toerana efa noman'ny tompo ho atsika dia baherezina tsika tsiraray mba haina raraotra ny fotoana mety sy ny fomba tsara indrindra ahafahana milaza ny atsaran'Andriamanitra sy ny fitiavany indrindra fa ny famonjeny atsika olombelona. Ka ny fanindriko dia mba tsy ho diso anjara amin'ny fiara-miasa amin'Andriamanitra isika, havita ny anjaran'ny Kristy, anjarantsika ny manohy ny asa, raha ho avy tsy ho elena amin'ny raon'lanitra izy dia mba ho fifaliana ny tsy anantsika zany tompo sy mpanjakatsika zany ary idirantsika ny fiainana mandrakizay. Dia mankahery ny fiara-miasa sy ny ekipa rehetra amin'ny onjam-peo AWR. Misaotra indrindra namana mamin'ny aina, inona fa santatra ihany ny androany mbola ho avy ianao manaraka izara fijoroano vavolombelona sy fampahirezana amin'ny namana rehetra mpiaino ny fandarana feon'ny fanantenana amin'ny AWR izany. Dia eto izay dia manararoatra manao antso ho antsika izay manana fijoroano vavolombelona mitovy amin'ny entin'ny namana mamin'ny aina. Be dehibe sikeran'ny Madagasikara nanorona fiangonana rehefa avy resy lahatra vokatry ny fiainoana ny fandarana. Miangavy antsika hifandray aminay mba hitantara aminay ny fijoroano vavolombelona izay nataonareo ary indrindra fa antsika mifanohana amin'ny asa izay atao any amin'ny faritra misy antsika. Tahaka an'izao fiara-miasa amin'ny namana avy any am-parafaravola izao sy amin'ny namana hafa marobe izay efa tonga teto. Antsoy ny larana telefona izay omenanao mba ahafahanao mifandray aminay mandamina an'izay fijoroano vavolombelona sy ny fiara-miasa izay. Satria ny fanirianay dia ny hamangy anareo mihitsy, hamangy any amin'ny toerana misy anareo mihitsy fa mila mifandray aloha isika. AWR téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Dia izay koa ny namarana ny fiarantsika teto tamin'ity anio ity, manao mandra-peona vetivetindray ny namanao Elion André amin'ny Tansoa, ny namana mamin'ny aina ary ny namana Nartina Tery amin'ny lafiny teknika. Misaotra tompoko. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy indray ny namanao izay mpiara-mianatra ny soratra masina aminao, Risara Andrianjatovo. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Amin'ity anio ity isika dia hijery lohateny anankiray, safidy mandrakizay. Melohan'izay nefany andao sika hivavaka. Raha io misaotra makasitraka tamin'ny fitantananao mahafinaritra hatramin'izay, fa anomenao tombonandro izay ka afaka miona hiara ka andinika ny soratra masina amin'ity anio ity. Ta io mba ho eo ambany fitantananao izany, ary eo ka tsy hanana anjara eto Satana, dia mamela ihany koa ny helokay amin'ireo fo izay, satria olombelona mety maniasia, mety mivily lalana tsy manaraka ny sitraponao. Noforononao ho hanana safidy izay,
ka aoka mba ndray ny safidy tsara dia ny anompo sy anaraka anao dia aoka mba mifanahinao masina no ampiteny ary anomana amin'ny fony izay mpiaino ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako izany amen. Safidy mandrakizay. Raha namorona ny olombelona Andriamanitra, raha namorona ny anjely, dia olona sy anjely manana safidy, tsy tahaka ny milina ka hoe baikona fotsiny araka izay safidy ny lempanao azy, fa ny foronon'Andriamanitra isika olona hanana safidy, dia toy izany koa ny anjely. Io safidy io dia miteraka vokatra mandrakizay io. Ary ny bokin'ny Apokalipsy ao amin'ny toko 4 no ahitantsika ny hafampamindrapo farany omeny Jesosy ny tontolo iray lavo ary tontolo anankiray pikomy. Izany hoe ilay tontolo efa hatramin'ny 4,000 taona teo eo no nilomano tao anatin'ny fahotana sy ny faratsiana. Ho avy ny andro izay handraisan'ny olombelona tsirairay eto ambonin'ny tany fanapahan-kevitra farany, tsy azo ovana na iandany amin'i Jesosy izy na hanohitra azy. Hanakoako manerana ny tany manontolo ny afatry ny Apokalipsy momba ny fahamarinan'i Kristy. Dia i Kristy izay manafaka antsika amin'ny fanameloan'ny fahotana sy ny fifehezan'ny ota eo amin'ny fiainantsika. Io safidy io zany dia tsy maintsy hialoavan'ilay tenin'i Jesosy. Toy izao manko no voalazan'i Jesosy eo amin'ny Matthieu 4:4-4. Matthieu 4:4-4. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara amin'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Arak'izany dia isy fitoriana amin'ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Ny tiana ho resana amin'izany dia tsotra. Tsy misy olona ho very ho azy izany. Tsy misy olona hoe verivery foana izany ka hoe tsy nahen'ny afatra ny filazantsara izy, tsy nafantatra ny fahamarinana izy dia hoe ho very. Tsia, Andriamanitra dia Andriamanitra marina izy. Andriamanitra tsy manaonao foana izy. Tsy maintsy mampafantatra ny olona rehetra izy hoe izao ny fahamarinana, izao ny fahadosoana, izao ny mety, izao ny tsy mety. Dia anjaran'ilay olona amin'izay mandray fanapahan-kevitra. Ary eo no isehon'ilay hoe tsy maintsy misafidy tsika na ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy, hanompo an'i Jesosy sa handa azy, handray an'ilay afa-pamindrapo sa hanosy-botanana kosa. Io tenin'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 4:20 izay avy nivakiantsika teo io, Matthieu 4:20 dia tanteraka ao amin'ny afatry Kristy amin'ny andro farany, le voalazan'ny Apokalipsy 4:20 izay milaza fa ny filazantsara dia ho toriana amin'ny firenena, ny fokom-pirenena, ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Ny olona rehetra tsy misy ankalavaka mihitsy zany no hitoriana any filazantsara io. Ary voalazan'io Apokalipsy 4:20 io fa filazantsara mandrakizay io. Tsy miovaova zany. Tsy hoe hafa tany aloha dia hafa zao dia hafa amin'izay fotoan'izay. Tsia, filazantsara mandrakizay io. Tsy miova zany. Intelo no nilazany Jesosy eo amin'ny Apokalipsy 2:20 fa ho avaingana izy. Ho avaingana Jesosy. Toy izao mantsy ny filazany eo amin'ny Apokalipsy 2:20 Apokalipsy 2:20 Ary indro avaingana aho sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Eo amin'ny 20 izy dia miresaka hoe indro avaingana aho, ary eto amiko ny famaliako mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany. Dia mbola tsy mijanona zany fa eo amin'ny 20 izy amin'ny tokio ihany dia miteny hoe hoy izay manambara ireo zavatra ireo. Eny, avaingana aho, amen, avia Jesosy Tompo. Ao amin'ny tontolo-kevitry ny fiaviana io Jesosy dia milaza hoe izay manao ny tsy marina, aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy. Ary izay maloto, aoka mbola hialoto ihany izy. Ary izay marina kosa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy.
ary zay masina aoka mbola ia masina ihany izy. Zay voalaza ny apokalipsy toko fa 20 apokalipsy toko fa 20 miresaka ny amin'ny fiafarana lehibe zay itondrana ny olona tsirairay anapa-kevitra ny andany amin'i Kristy na tsy andany aminy ny apokalipsy. Zany hoe isan'andro zany isika de mifidy mampiasa ny safiditsika iandany amin'i Kristy sa tsy andany aminy. Na dia eo aza ireo zavatra antsontsika hoe zavatra madinika kely reny, de am'ireny ihany koa ny ampisehontsika hoe iandany amintsika sa tsia. Tsy hoe amin'ny zavatra lehibe ihany fa atramin'ny zavatra bitika indrindra dia ampisehontsika hoe iandany amin'i Kristy ve aho sa tsy andany aminy. Tsy azo nona manko ny sin'ny olona ray manao safidy ratsy mandrakariva izy mandritra amin'ny fiainana ny ainany. Tsy andany amin'i Kristy izy, manohitra lalandava amin'i Jesosy izy, ary amin'ny fotoana farany de hoe iandany tampoka, iaraka amin'i Jesosy tampoka. Tsy azo inona zany. Amin'izao fotoana izao, anio isan'andro, isan'ora, isa-minitra, isa-tsegondra no tsy maintsy isafidianantsika ny ho matoky amin'i Kristy sika ary hitandrina sy ankatoy ireo didiny. Fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra hoy ny Jaona 2:17 de ny hitandremantsika ny didiny. Ny anabavy White, lay vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina ao amin'ny boky any amparany any takila fa 420 de miresaka toy izao: tsy manova ny toetra i Jesosy amin'ny fiaviany. Tsy maintsy ho amin'izao fotoana izao no anaovanao ny asa fanovana. Ny fiainanao andavanandro no mamaritra zay ho anjarantsika amin'ny ho avy. Ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina, mipetraka fanontaniana, mba efa nanomboka ve anao tamin'ity anio ty? Fa endany amin'i Kristy, efa nampiasa ny safidinao ve anao hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny bitika indrindra fa hoe iandany amin'i Kristy? Fa izao ny fotoana fanaovana an'izany, izao ny fotoana tokony anaovana an'izany. Tsy afaka hanovanao ny fiavian'i Kristy raha ohatra ka lalao fahotana ianao, raha ohatra ka tsy nampiasa ny safidinao amin'ny tsara ianao, ary tsarovy tsara fa mivokatra ny safidinao io de ho mandrakizay. Ny safidiny tsara ianao iaraka amin'i Jesosy mandrakizay. Safidiny ianao ny ratsy ianao de ho dorana miaraka amin'ny Satana ao anatin'ny elo mirehetra afo ary ho lasa lavenina. Tsy hipoitra intsony, tsy ho velona intsony. Izay ndray no azoko iarana aminao tamin'ity anio ty. Mame fotoananao ndray ny namanao Risara Andrianjatovo, nefa melohan'ny isarantsika de andao isika hivavaka. Sotra raha eo, fa zavaboary manatsafidy ny namoronanao anay, koa metezanao andray anay satria te hisafidy ny hoe eo akaikinao izay fa tsy te hanohitranao. Koa ekeo ny safidinay Tompo fa hisafidy iandany aminao izay fa tsy iandany amin'ny Satana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. De mametraka ny mandra-piaona ry mpiara-mianatra ny soratra masina ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na
feo fanantenana.org